Joany dia ity resaka manokana izahay ampahafantatra ny vahoaka an'Antananarivo sy Madagasikara mikasika ny amin'ny croisade lehibe mandritra ny 3 andro izay karakara ny fiangonana Saina etsy amin'ny Palais de Sport Mahamasina. Izy io dia iarahana amin'ny Bishop Takiwady Wilsa sy iarahana ihany koa amin'ny fiangonana Evangelika Saina. Izaho sy ny mpiaraka samiko rehetra moa izany. Ity croisade ity moa natao dia fitoriana filazantsara, fotoana famonjena, fanasitranana, fanafahana izay natokana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra manerana Madagasikara. Hitantsika tsara ny zavatra misy eto amin'ny firenena, soran'Andriamanitra izay zavatra efa mba fiovana nitranga, fa mbola betsaka koa ny zavatra mbola tsy vita indrindra ho anay mpitoro filazantsara. Ka dia natao ity fotoana ity isan'ny faniriana mpitoro filazantsara sy mpitondra fiangonana rehetra mba hisy fifohazam-panahy eto Madagasikara, mba tonga ny olona rehetra hitodika amin'Andriamanitra, satria izay no isan'ny vahaolana lehibe anankiray amin'ny fiainana zanak'olombelona amin'izao crise izao sy amin'izao andro iainantsika izao. Dia Bishop Takiwady Wilsa moa no nasain'ny fiangonana Saina izay efa tetika any izy tamin'ny taona 2014. Nareo mpanao gazety nahita an'izany, marobe ny vahoaka tonga nanatrika eto amin'ny Palais de Sport tamin'izany, ary nisy mihitsy aza miteny ivelany fa tsy tafiditra tao anatiny. Marobe ny olona nanolo tena satria izay ny fahagagana lehibe indrindra. Matetika mantsy ny olona rehefa manontany hoe inona ny fahagagana hitranga, aminay mpitoro filazantsara ny fahagagana lehibe indrindra dia tsy misy mihoatra ny hoe ny fiovam-pon'ny olona anankiray, satria tsy misy olombelona na hery hafa ka mahova ny fon'ny olona ankoatra n'Andriamanitra irery avy. Manaraka izay ho azy ny fanasitranana, ny fiovam-piainana, ny fanafana sy ny namana rehetra. Bishop Takiwady Wilsa no nasaina satria izy no isan'ny mpitoro filazantsara lehibe izay tena ampiasain'Andriamanitra amin'izao vaninandro izao, amin'izao fotoana izao izany, indrindra manerana ny Afrika, satria vahoaka manalinally maro matapitrisana mihitsy aza indraindray no tonga manatrika ny croisade izay ataony manerana ny Afrika. Ary tena marobe dia marobe ny olona voavonjy sitrana afaka azo lazaina tena manana maha-izy azy ty mpanompoan'Andriamanitra ity, ary manana n'izay hoe fiaken'ny eritreran-tany no mpitoro filazantsara rehetra eran-tany hoe tena mpanompoan'Andriamanitra lehibe ary ampiasain'Andriamanitra izy. Ka dia nanasa azy izahay ho eto Madagasikara miaraka koa amin'ny fiangonana Evangelika Saina ao anatin'ity croisade nationale ity etsy amin'ny Palais de Sport ny zoma sabotsy ny alahady arivo. Zoma sabotsy sy alahady arivo, Bishop Takiwady Wilsa dia nitenako miaraka ao anatin'izany amin'ny fiangonana Evangelika Saina moa zany mazava ho azy itiko tenena amin'izay dia anasana antsika vahoaka an'Antananarivo rehetra. Ny fotoana dia manomboka amin'ny ora sasany ary dia any amin'ny 9 ora sasany any vao tapitra, fa rehefa mirava amin'ny hariva ilay zoma sabotsy lahady dia isy bus hitatitra erina Antananarivo ary ariary any ny freany. Tiako nefa manamarika fa izao fotoana izao dia natao sady fankalazana ny 70 taonan'ny fiangonana Evangelika Saina. Ny alahady indray dia miavaka, misy ny fotoam-bavaka alahady maraina amin'ny 7 ka hatramin'ny 9 dia amin'ny 9 ka hatramin'ny 1:10. Io koa dia sady fitondrana filazantsara nefa évangélisation thématique moa ny filazana azy, izany hoe misy loha-hevitra mazava. Loha-hevitra anankiray ilay avidiana voalohany dia hoe fananganana ny farava, ary faharoa dia hoe fahasoavana entina manangan-javatra. Izay no fotoana lehibe izay tiana ampahafantarana ny saonantsika mpanao gazety rehetra.